izao. Nosoratany voninkazo. Ary mampiolona. Ilaina zoto. Ary volo. Ary liva. No anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Mahatoky. Fahendrena! Fahendrena! Mamosofina ndraiky aladaly iny. Fahendrena mahazo an'ity piano ty foana. Na hoalina aza ny andro alainy tsy matory fa mitendry an'io. Ohatra n'ireny zaza tsisy atao ireny. Vao mahita isika kely dia eo. Aleo mihitsy jereko ao an'efitra fa mahatreraka itsy. Fahatsona impiry moa izany ry olo Fahendrena vao mamaly. Ha? Oay, neny. Tena mialatsiny ry neny fa tsy henoko izany a. Misy ilana ao ananga? Lozana eo apototra io vatakazo tsy aninina io koa izany arezy ambonin'ny tany. Asa hoe mahavoky ianareo ve fitendrenana io? Dana amin'izay mety tena fefa amin'ny efatra mahery ange izao e. Tsy te aheno andray nareo menimenina fahatarany sakafo hariva indray a rehefa tonga eo izy. Amita an'ity iraray ity farany aloha dia avy eo mandeha ry neny a. Vetivety fotsiny. Faraindry sa rendry io fatina piano io e. Manoatra no reny Andriamanitra kely reny. Mandana ataovy izay asaiko atao fa tsy lozana amin'ny donaka eo. Iraray. Anga vitan'ny iraray ny fiainana. Nenareo koa santsy. Eo ary fa andeha e. Inona izany ny atao laoka? Saosisy fidina. Dia ataovy atsasany. Dia ampio fangarony ihany fa manjary tsy misy ilofandry. Anay lehibe ihany mantsy izany saosisy izany fa izay reraka mitady vola. Ataovy ihany amin'ny fangarony. Ino ny vola? Fa lany marina angery neny ilay varintsika ao e. Dia mividiana vary 3 kilaoko. Dia mba haingakaingana rehefa any fa tsy any dia mamboly koko andray. Ndrity mantsy rehefa idorororo izay tena loza mihitsy. Ien rery neny a. Aleo fa vetivety a. Saika adiniko. Dia hitondra ao sigara any a. Izay ambiny iny ataovy maitso. Izay indray neny. Efa hoe tsy mahazo mividy an'ireny aho a. Mazamatsy ravina. Mahafaty anga izay vidy kely an'izany. Ka za kosa very neny kristianina sady rasana fanantenana dia za indray na sanareo hividy pozina ho anareo a. Aleo vary sy laoka ihany no vidiko ka. Faniratsana fanantenana sa Kristy mamelona andre e. Andray kosa ry neny a. Tsy mila hitarina lavabe izany e. Izay asaiko atao fa tsy miana-kendry eo. Indray ary koa. Ary mba mailamailaka ho afa inona ary ty. Mbola betsaka ny endra raha miandrendry avany e. Tena zay zany nanaovana azy reny a. Efa hoe zaiko. Sa inona indray ny tadiavinao atao eo? Sa ianao manambola noizana amin'ny fianarany? Zay zany tro. Dia mandana aloha atsofa izy araka ty aloha lazana an'izany e. Aiza moa izay? Manasa lamba ao avelany eo. Mety efa vita angambizay fa aleo atsoko. Fahendrena! Ahoana tompoko? Efa vita angany ataondre? Efa vita ka. Jerijery an'ilay nahandro ao fotsiny a sisa sao dia may. Raha zany dia mipetraha mihitsy ara aleo anao fa mba misy resaka ataony amin'ny vady aminao. Zany ve? Fa hoe ahoana izany ry dada? Zao noho izy rehefa nandinika ny fandehambola sy ny fizotra ny fiainantsika ato trano zasy reninao dia nahatsapa fa tena tsy ampy velomantsika mihitsy ny karamana ny vady. Ny ofatrano fotsiny nefa ohatrinina miampy jiro, sakafo. Ny saram-pianaranao moa zany tsy lazaina tsony. Dia noho zany dia nanapa-kevitra fa ato amin'izany fianaranao zany ianao ka. Efa ampy koa izay fotoana ny laninao tany an-tsekoly izay fa alao mba miditra misehatra fampidiram-bola atao trano amin'izay ka. Raha tsorona dia alaonao miasa mba hampidi vola fa tsy hianatra foana andany vola fotsiny. Maninona tsara hoe ry dada? Sao mba misangisangy kosa ary ianao? Fa zaza kely anga ny fiheveranao any no isangisangy amin'ity resabola. Dada,
so mba tsy mety kosa izany farafarasiny ange mba mahazo baka vao mijanona amin'ny fianarany sady orinasa azy koa ary nandray amin'ity tsy manana baka kory anga dia voatery asa amin'ny orinasa manao sasalamban'olona sy manao asa tselokely aloha ndry mandra-pahitan'izay mety raha iandro mibaka indray amin'ny herintaona toatra mbola ho ela ihany ko sady tsy hoe mananina fa raha tia fianarana ity ny fidorana antitra vao lasa patron raha ho lasa ary fa maninona raha manao test de niveau eny amin'ny lycée amin'izay tsy andoavana école tsony aza mirediredy tapininona amin'ny masiny tsy mahita ny ditran'ny ankizy eny sa efa teo bordelina koa angamo dia voatery ditra foana kosa rehefa eny naizanaiza koa any hianatra dia tsy maintsy misy foana ny maditra sy ny endry hatraiza ary mifetra inoko fa tena ho endrindry ela be zany ka andao ry hoe ataontsika hoe hianatra eny amin'ny lycée ianao amin'ny herintaona iny vita ihany fa ny amarana nyity telo volana faran'ity eny raha aiza ny vola any efa nasaram-pianaranao sisa noho izany tsy maintsy mijanona amin'ny fianaranao ihany ianao na tiana na tsy tiana raha malala ny fahasaranana amin'izao tsy mety kosa izany ry dada mety foana io fa tsy misy tsy mety izany izay izany vonoany amin'izay ny saina hiatrika fiainana otry dia inona koa zao mampangano ano amin'izany izany ry dada mbola vonina anoy tsy maninona fa hosoloko ny volanao rehefa miasa any aoriana any mba havelao aloha resa mba hanoy ha mbola toy azany foana efa hoe tsia dia tsia mila miasa teboka ndray kosa ry dada mandana anjereo ny loka somay fa resaka efa vita izany ko mahabeko netakeo fa inona foana mbola iretandritory amin'reto fatinakahy reto mitenena rehefa lany atao mena raharaha efa mba havela tory aloha androany dia lozana eo indray sa tindry misasaka mihitsy ny alina vo avelako matory ndry io indraindray aho ary neny mandinika hoe sao dia mba tsy zanaka raha ny averanareo sy dada mbola pitehako io vavandry minantsanantsana io fa atovy eto aty daholo raka ireo amidy any amin'ny raketaka mpivarotra mofo aminosan'ny mofo reto foana ny andaliana andro eo efa tsy makany ampianarana tsony mbola eo ihany sady mampanita tsaina fotsiny aveloany ka koroneny ao fa tsy kitika andreo tsony fa aza amidy any amin'ny raketaka izany mba ho afetsifetsy raha amidy any reto mba misy na dia amidy savony sy dentifrice ihany azy ary matory amin'izay fa mbola ifo maraina rapiso noentiny neny any daholo le ka izany efa nieritreritra hoe any fianarako ihany fa hiafina azy dada fotsiny amin'ny fomba hoana nefa na dia vonina sy mazoto aza tsy misy azoko atao tsony dia tena olana ara-bola tokoa ve na tonga ny dada sy neny andray an'izao fanapahan-kevitra izao anoany anefa izao misy ankizy andaniny ray aman-dreny vola be sy mba mianatra tsara kory mety misy mingitrika mihitsy asa dia manary vola fotsiny andriamanitro apetrako aminao ny fanahiko rehetra matoky anao mbola manam-potoana laniny itendrenan'io ihany very fa endrena aiza zao izay vola netindry androany andraso reto ry neny efa vitavitako daholo any raharaako dia izay ny antony tendritendreko eto dray rety tia fotsiny ve ny vola mba hitandry androany ka inona vavy lehibe ohatran'ny omby eny endry ny velony maty fa tsy hoe zazakely vokony nono indreny na vita amin'ny biskuit kely akory efa 7 taona mihinam-bary mihinan-doaka ka sy nahita karama mihitsy any androany ry neny iny aza raha matosendra mba nisetrany na amin'ny lamba ho sasana izay ny nahazoko any 10 kely iny tsisy rarahiko an'izay antony nahakely ny vola entindry fa tsotra fotsiny ny atovy farany androany izao
mila vola mivainga anato afa tsy potipotony oatra nytony 2 alina isan'andro farafakelany mazavy zay koraha tsy sinina kosa ry neniko sa tindria mitiko io piano andrio maninona tsy akaiky kosa zany a io aza ve mbaloka azoko tamin'ny faninanana nataoko dia amidy ahoana sady tsy avidy ohatran'io mihitsy a amin'ilay kalitao tsara sy avoleta ange io e aleko tsy mihinan-kanina tsy izay io ny kitikitiana ka mitedava ary vola e mitadiava asa mba tsara karama dia amin'ny fomba ahoana nefa e asa mikaroko ndriko rehefa tena tsy mahita vola vetivety koa ny retsy mijorojoro eny tsara lalàna e adondro dia efa azahoana ohatrinny antray tena tsy naposiko mihitsy ianao asa ilaza zavatra ohatr'izany amiko roneny a oh lala tena manahirana mihitsy miresaka amitony zaza mbola tsy mikatona lomale mitony ka vola nerikala ny tadiaviny vola ngahazo moramora mila manetry tena na dia izany kosa ve dia hivaro teny ireo tafaroboka amin'izany aza efa tsy fidiny rehefa izany dia ataovy izay ahitana vola amin'ny fomba hafa e ny fantatry ny ahy dia misy vola miditra fotsiny ato izay no ilaiko Rehery ve no misedra olana mangidy ohatr'izao e ireo misandro mambolana toa tsy azo ateherana sady tsy azo hitarainana fa dia vola foana natakalony an'ity vola ity mihitsy ny fianarako sy ny fitiavana aiza koa ny ahitako 2 alina isan'andro omena azy mba miangatra nama ny fiainana ka sofanisan'ity piano ity mba sakaiza mampilamindamy masaiko sy analako amoamoato aloha mihitsy aloha anainga fanakely amin'ny fikalokaloana eto ka andiniako an'izany fiainana izany fa mba nahita asa ihany sady mba tsara karama koa eny e tsy misy ny tonga lafatra fa mba hitako hoe atony amin'ny mari-pahaizako kosa raha nitamboka sasarako serveuse amin'iray amin'ireto toeram-pisakafoanana manana mahizy azy eto tanàn-dehibe reto izany ny asako manomboka amin'ny latsinainy izao hanangona izay kely azoko dia hanohy ny fianarako amin'ny fanaovana koro ataoko izay afaka baka amin'ny taom-pianarana manaraka io na dia tsy namarana tsara ny programa tamin'ny kilasy première aza tafita ny tanjona varavaratsy ny mahazo lisansa vao mijanona raha vao milamindamina kely koa dia hividy boky ahafahako mitrandraka bebe kokoa mahakasika ny piano mba ho lasa lavitra eo amin'ny sehatry ny mozika tena tsy andrika ery izany fotoana izany hiezaka mafy ahatratrarako an'ireo tanjoko ireo manao azafady kely aho ery dada fa haka zavatra ao ambany sezato azafady indrindra manelingelina anao mamaky gazety ao e jereo izay jerenao lasa netinety mihitsy kala fa endren'ity tato ato izay a sady lasa nahazo aina metsara tare andro manalina gay dia hitsirolitra fotsiny ve zany alary aja eo anolonany tiany zelikely ty dia tako andrangaty a amin'izao fotoana sa mahatony faravadiko izao ko tsara anaovana zany azafady kely ianao anaka misy ilainy dadanga ie avivetivety hoe ataony hevitra ato bidira e ao zaho iny mahafahafasena sa misy zavatra tsy tiany dada atao
natsonyaka ato amin'ny efitra izy sy neny dia nodiny ny varavara nakatony koa ny varavarakely tsy misy afa-tsy izay mianaka nefa ny mato Andriamanitra fa sao dia mba tokony hivoaka ry dada hivoaka ahoany asa taitaitra indray fa tsy ataony dada marary akory tia voalosa marina esoriny dada tsy kelikely ny akanjo sady manatona izy fa ino ny tia ataonao ry dada maneka moramora fotsiny moa dia tsy mifanimbotsika kasika tetomolotra ny olona miasora ianao ry dada ianao ve misy devoly asa-ketsaina ohatr'izao ny sandriko fa miasora tena ndray dia tena androany dada dia anao mahafatifaty kely kalatava sy valy ty ambay ry dada vonjeo e mariny io tena fa tsy mitapatapa eo ao fatorana am'ty feteny ty mivava sao tsinona ny tetiavi-tenako amin'ny manaraka maneke moramora fotsiny dia milamina afaka hiala amin'ny aja izany efe tsy hampafiriny efa namboary ny tony ary aleo retana vity mbola mafana fa tonga eo ihany reny esorona moramora mity inona ny sonomony amiko na dia misy fanantenana aza ny toizan'ny fianarana hosakako eritreretina ve ny nahafery ny fahadiovana izay ny tandroviko fatratra tena mafy loatra tsy rariny izao ny raiko ihany no nanota fady tena marikoriko loatra tena mangidy mbola misy antony havelomako fe mbola misy dikany ihany fe ny fiainako tena teo faty zany ka teo faty zy fa ino ny tia mitomany valala amin'ny andro atoandro be nanahary ty ry fahendrena na simbananga ny piano sa nisy olana tany ampiasana ndry sa mangina ianao ohatry fa laninona tany ry tony ny toromotra be anenenanareo sao ataonareo azy ao ndray androany manao an'Andriamanitra tsy misy loatranareo zay iza nareo nareo sy dada tsy ho zakanareo ny todiny nataonareo indrindra fa i dada mba fantatrao moa na olany dada no mpitehany tanteraka no esoriny tamiko ny fahadiovako tsy fanile tena tsy matahotra an'Andriamanitra odry mirediredy hitahaka ny karamandry amin'ity volanyity fotsiny alehako ato fa tsy fanazavanga eto akory no ny vola dia mahazo manombo tomany eo ndrina mandra-pariviny andro marain'ny andro na afaka rapitsoara vola reny hoentany daholo fa matyka rena loatra anaraka anareo any amin'ny afy be mantsy reny ka ndray fa maninona ny atsipitsipy ohatran'io nga tsy nanasatra no nitady andreo ahoanao inone ho tsy vola fotsiny ilainao dia izay be tsara velatsy mahita tsy mitemy mantsikala ratsy taizy ty dia manao vava tsy ambiny ohatran'izany tsy rendry angano jimba zimbaina ohatran'izany any amin'izay mahasorenandry ihany aseho ny toetra nalika avazam-ba ato an-traniko ato ary mandana ataoviny raharaha fa tsy lozana be ranomasy eo hita mihitsy mahazaza tsy nirina antony antray tena tsy rary
mihitsy aloha vao manao ity. Zay aiza moa telefonako teo? Aity eto. Aleo mikaly aloha fa ho reraka eto ihany. Mahafinaritra koa ny décoration ato zany a. Aleo eto any no mipetraka amin'izay matazana tsara ny tomobila. Manasa tompoko, inona kay no azoko anampiana ny ramose izay azafady? Mélanie? Wai, zao ve sisan'ny hafaranao? Azafady tompoko, tsy azoko. Zao zany safidinao? Salama saina tsara ry ve ty lehilahy ty. Tazoma mafy ny tanako dia jereny ambony ambany ny tena. Miala tsiny ramose fa tsy misy azoko izay lazainao a. Azonao avototra ve ny tanako azafady? Wai, fa ahoana koa ary zany? Tsy mahatadidy atsony Mélanie. Ahoana no mampitompona an'izany? Ramose ny fihetsika ao azafady ety amintsika daholo ny mason'olona nge. Mélanie, comment tu peux oublier? Ramose azaka etsena mahafoatra zao amin'ny tanako. Tsy Mélanie izany ny anarako. Bon, ok ary. Haiko fa ato amin'ny toeram-piasanao ianao zao, ary ao anatin'ny ora fiasanako. Rariny be loatra ny fihetsika eo. Fa mba afaka miresaka aminao ve ary efa miravy ianao? Tsy maninona fa andrasaka eto ny firavanao. Mélanie, enoa malala fomba ianao ramose a. Hatrany ampiasanako any efa nanana olana tamin'ny fihetsika ao mbola tohizana ho aty an-dalana ihany. Mba olona ohatran'io ihany fa mba malala menatra. Tsiry Mélanie, mila miresaka aminao anie ahy. Mélanie, andraso. Averiko aminao ihany aloha fa endrena ny anarako fa tsy Mélanie izany. Tsy mahafantatra an'izany ka oka efa nahaza kely sika azafady. Fa endrena? Tsy mitombona re zany e. Mélanie ianao. Eny e, marina fa nisy an'ireny tantara ireny tamintsika. Fa na izany aza manamafy ohatran'io moa e. Fa tantara inona e? Efa miteny aminao fa tsy fantatra ianao. Azabahananao ny lalako fa etsoko finjeo eo ianao a. Eny ary, manaika raha izay no safidinao. Fa mba maingavy a. Verena moa any amin'ireo ray aman-dreninao fa mitady anao foana ane izy ireo hatramin'izao e. Efa nanenina tamin'ny nataony izy ireo fa mamela reny niriny. Sady zany adala tamin'ireny. Tsy nisy atsony akory. Tsy misy tokony hankalanao azy ireo koa nge. Ary tsy ho verina izay tsy ho raisy reninao reny. Maninona? Ray aman-dreny toa mahaliana tampoka izany ty lehilahy ty. Zavatra tsisy dikany izany e. Efa rafara sy raha aza zao ny ray aman-dreniko na dia tsy vanoko laza. Zay fa velomy Mélanie, mba sy hainao ihany izay teniko izay a. Farany tena farany, so dia mba afaka mahazo ny numéro anao ihany na dia alalako ny fahasalamanao fotsiny aza. Le numéro taloha iny toa efa tsy mandeha intsony mantsy. Ka rehefa Mélanie ihany dia aleo omena azy rangaha ny numéro ako. Hitantsika eo ny tohany. Raiso ary. Ok. Sotra Mélanie, mety hoe mbola tampoka be taminao ny fahitana androany dia tsy te resaka be amiko ianao. Manantena nefa fa mbola iova ianao a. Mipitrapitra fatratra ny endriny. Taiza ho aiza teo amin'ny fiainako na Mélanie aka nahafantarako azy. Banjiny tsara tao anaty masoko. Miakatra ty amin'ny oroko na ranomanitra ampiasaina. Mbola manontany ihany a. Taiza ho aiza teo amin'ny fiainako ny nahalalako azy. Fiany mafy ny tanako. Sintsiko mijerijery anay daholo ny pody hariva rehetra. Santimetatra roa telo sisany manelanelana amin'ny molotray. Tsia, fa endrena fa tsy Mélanie izany. Tsy hamitaka azy aka.
Zay fa veloma ianao raha misea. Me oe lasa izy navotsy ny tampoka ny tanako ny namikitra azy. Mbola tsy nahita vehivavy kanto ohatrandre hatramin'izao ry Melanie. Saingy atao ahoana moa fa mikatona tanteraka amiko foana ny fondrehatra amin'izao. Lozako mijoro eto fotsiny dia tokony hamonjy ny tomobilina koa dia ampandeha aman-dreniny amin'ny fahitana azy. Midira fa mivoa fotsiny io e. Efa mianatra mondial mihitsy ny zaza endry amin'izao a. Ay ve fa ato daholo nareo e. Miandry fanazavana avy amindry izay. Sambasamba koa mba nahitako ny dada sy ny sarotiny amiko. Fa maninona ary? Tsy mahatendry fa biby sa olona ny feverandrianay tato hatramin'izay. Tena tsy azoko. Valy io fotsiny ny fanontaniako e. Olona mifaverako anareo ka ray aman-dreniko. Ka nahoana ny fahanandalitra sy nanafenana foana hatramin'izay. Marary kosa zana renena. Ataovy mihitsy reniny mianan-kendro loatra. Fa misy inona tsy azoko mihitsy nge. Inona mampiakatra anareo ohatr'izao? Hazavao anay hoe taizy reto. Neny ny savainao nga ny entako. Tsy manana entandry. Anay daholo izay ato an-trano ato. Hazavao hoe taiza ny nazaondriany reto volo reto. Sombony tamin'ny karamako nangoniko reny mba handoavako saram-pianarana. Fa saram-pianarana ahoana e? Angambola misy resaka fianarana izany koa amin'izao. Fa tsy efa 4 volana izay no tsy nianatra tsony. Ahoana mihitsy moa ny tatavinao tsy hianatra tsony? Ny fahavinonana mbola atao anatiko, ny heritsaina, ny fanantenana koa. Zara teo efa miasa ahafahako mianto tena fa tsy hoe angataka any aminareo tsony akory. Ay mo, ay ka tena tsy karamandrifenao akory zany re nomendry anay reny. Aza dia tia tena loatra kosa nareo rineny dia ny eo amin'ny fotsy mitongilana farariny no nataoko. Raha ny atezerako amindry no apariko eto dia fatiko eto ndry matsiravina lasindry mandeha any. Aroaiza ho any amin'ny efitranoko efitrano ndry taiza nisy biriky ray avy amindry anganina nanganana an'io. So mba efa tsy hainao tsony ary zany miteny zany rineny Ary aza amineneny eo fa tsy rendry akory maninona tsara? Zany no izy tsy niteraka ndry tsy niteraka ndry izay mivady. Lasindry mandeha any amin'izay tany afatesandry fa tsy mahavita tsony izay. Leo tanteraka. Tazomiko anay reto volo reto sorony napetranona ndry sy namelomana ndry tato hatramin'izay. Fa manofy ve dada? Hitako ny tsy nampiahatra kely azokory mikasika ny vatako sy nametafeta. Aika tsy naterany fa nahoana fa ahoana zao fa nahoana kosa Dry adalanga kialakely ty migogogo mandoalika eto anatriako eto. Misy oratany fa marikoriko ka. Tsy faniny ianao ry dada, tena tsy faniny ianao. Voateny nampahafantariny faranao fa tsy rainao akaza ny dadadady eo koa fa matsirapina. Sady tsy efa tenenina mondry io hoe lasa mandeha. Tsy misy andry ato na tapampanjaitra ray aza fa lasa. Ale! Ene, andeha fa mbola verina ary saka anareo amin'ny fiverenako. Tsy raharahako hoe ale! Aiza mity andro alina ity moa zany amin'izay tsy manana fa tsy tia ambo mbola 3 arivo kely ambo mbola androany ity kory. Anatevin-daharana mipatory an-dalana sy ny tsy manan-kelofana ve sanatria. Andriamanitro ampio manantena amin'ny fitadananao indrindra ao anatin'izao fotoana mangidy atrehako izao. Tri iza koa tia mandefa mesazy aty ohatran'ny numéro mbola tsy fantatro. Andraso hoe vakina. Bonsoir Mélanie, Arena Iandry, efa tonga tsara any amin'izay misy anao ve ianao? Mba valio fa mitaintaina be ihany
efa hariva ihany maseno ny lasa teo iny osoka mamy hiarena mony le tovolahy teo. Hitako ny hevitra any aminy any mila vonjy aleo tonga dia atsoina avy hatrany misy ty numéro ty. Mipetrapetra aloha me fa akazio sotrotsika vetivety vetivety fotsiny tsara n'izay trano ray zany hita be amin'ny fanaka tanatiny hoe olona manaka taony tompony. Arena moa izy teo. Izy iny zao mihevitra hoe tena zany mila n'izany tokoa raha mba fantany matsy. Zay ny dia tavaveriny ty verandre rehefa nataoko tamin'le jus tindry mihitsy jus de fraise. Enao koa ray dia misahirana ka fa zao efa niresaka tamin'ny dadanao marina hoe hitako ianao faly be mihitsy izy dia nangataka ny kontaktanao izy fa mbola tsy nomeko. Impiry zay misenty foana ndre hatreny an-dalana ka hatraty an-trano. Arena moa izy teo. Melania oko izay ty sinema andry ity dia ahoana nanao ahoana izay herintaona tsy nionan'izay aloha mba tantarao aho hoe ny fomba nandosirandre tao an-trano. Tsy misy fantatro izay lazainy ho lazaiko amin'ny veny marina. Arena mamela hitantarany tantaraka hatramin'ny voalohany ve ianao? Mazava ho azy olo tiako ve tsy voavelako moa. Sa moa ndre mbola tsy tia foana. Mamela hitantara ve aloha ianao e? Okey hoa tantarao aho fa ameno ndre dia zay ny momba re tsy nahita isotriana dia zay ny natonga ny teny taminao hoe tia hitanao. Haiko mantsy fa tsy maintsy anao izay ionako aminao ianao raha reny fihetsika ao androany reny. Ay ve zany gaga ihany hoe tena tsy napetry-bolomaso anao mihitsy ny fahitana ankio iny. Aika tena tsy melany tokoa ianao kay. Ie ary azo fantarina ve ny momba n'le Melanie? Melanie zanaka mpiara-miasa tamin'ndraiko. Raha tsy vavy tokana izy dia nilazaiko hoe kambaninareo raha tena tsy izy tokoa ianao. Naniry ny vadianay ireo ray aman-dreninay ireo noho ny finamanana lalipaka teo aminy. Rehefa tena nalefa nefa niresaka dia tsy tia akory Melanie. Tsy nanaiky ny arahanay izy. Za kosa nefa nifanohatra tanteraka ny amin'izany. Vao nahita azy dia babony nanao izay itiavana azy ivadianay ihany koa. Tsy nanaiky hatramin'ny farany anefa izy ka voaterina nery ireo ray aman-dreniny. Tapakary fa ataony rarahanay na tiany na tsy tiany izany. Roa andro tsy ahatanteraka an'izany anefa herintaona lasa izay dia tsy hita popoka izy. Eny fa na dia efa nikarohana traizatraiza fa tsy hita mihitsy izy. Ny amo mezahako nampionina teny ny foko fa ireo ray aman-dreniny mampalahelo. Manenina mafy tamin'ny andidiny ny fitiavany zanany ka tsy nahitany ny sombony aintsony. Meveriko fa izy ianao androany ka mifoy indray ilay hafa efa natory tato anatiko. Kanjo miala tsiny indrindra re monsieur Arena. Tena miala tsiny. Eny tantara efa namany tapitra ihany ny aminay fa tsy misy tsinonao ange zany. Raha za marina ianao dia miverina manontany an'ireo nitaizanao ihany hoe iza zany ireo tena ray aman-dreninao. Raha izany teny sy fihetsiny taminao zany mantsy mitombona tsara mihitsy hoe tena tsy niteraka anao tokoa izy ireo Eny tsy maintsy hiverina any tokoa. Saingy mbola hakasaina tsara aloha e. Mafy tamiko loatra manko izay nanaovan'ny zareo azy. Marina zany. Aleo aloha tony tsara vao makany re. Raha ny amin'izay hofonenanao mandra-pandray aloha afaka mampiatrana anao ato fa aza manahy mihitsy. Tranonao teo ato malalaka
ary voninanampy ianao amin'ny fanadinana izay hatrehanao ihany koa raha misy lanao an'izany. Tena marina ve? Za tsy mandainga amin'izany. Rehefa hoe anampy dia manampy. Sady mampalahelo aho koa ilay tantaranao. Dia tena misaotra betsaka anao ry Monsieur Arena. Tena misaotra betsaka amin'ny fahatsoram-ponao. Tsy misy isoarana izany ka. Ary azampiana hoe monsieur izany moa hoe Arena fotsiny dia mety. Ohatra mampisy elanelana be izany ko. Okey? Fahatsoran'izay olona izany marina. Tsy nampaninona azy kory no namitako azy. Maika azy izy nanampy amin'ny fampiatranoana ato aminy. Soa aloha fa mazava ity resaka melana ity. Fa tsy ho vita mihitsy ilay tsara velatsy eto foana. Hoavy fa inona mbola itonatonana ny kiala kely ty ihany? Mbola tsy ampy angano mangidiny sotroina teto. Salama ianao raha matofara. Aka ny piano ako sy anontany momba ny ray aman-dreniko ny atondiako. Aleo aloha io me piano efa nataoko kitairianina nandretako afo. Maninona tsara hoe? Reo akaiky ny trano fivoahany reo ny ambony tsy nolaiko taminy sao mba hoetindry ihany. Tena izy tokoa ty. Andray rery mba fananako. Ny sarobidy amiko indrindra no pitehan'ny olona lasa kitay. Tena tsy rariny zony zao. Matoko le raha matoa ty androany. Tena tsy vanina. Zazakely ohatrany indry dia aty amiko miantsy ady. Tsisy saina ianao sady tsisy fo e. Mba fantatra moa fa sarobidy amiko indrindra no nesorina tamiko. Tsy ataoko vita mora zao. Ka ninona re? Anetrika sahana vandra. Ary lasa mandeso ho aleviko velolety vao hitomany tena. Tsy miala eto izany raha tsy fantatra hoe iza marina ny tena ray aman-dreniko ary aiza izy. Tadiavany anaty ala ary ty tany ihany misy ponanjokoko an'ity. Maninona tsara hoe? Zany e. Ary lasa mandeha amin'ny fatorahako amin'ny tapabrika eo kiala ratsy vita an'ity. Ninona ho teneninao eo dia tsy miala eto raha tsy fantatra mazava ny marina. Ny marina ny tindry ho fantatra. Ndraso ary. Tsy tany trano izy. Fa inona ary marina? Reny dia aza miverina ty tsony. Lasa mandeha. Misy taratasina tsipony reto. Reny ny taratasy napetraky ny rahavaviko talohany nahafatesany. Zaza nangalary ny tany anaty ala tany ty. Mazava. Ary any ivelany amin'ny mamaky andre fa tsy mendrika na hoaingo ny tokontaniko akory azy e. Ale! Mba avelao re fa aza entinao amin'ny sandroko ohatr'izao. Aleo fa handeha e. Hosolo ny felaka nataondry ato eo dia atosiko enjera ao anaty dalondry. Fa tsy maty dia maratra mafy. Dia mbola piko an'ity tapabrika ty dia mahatatesika. Vavy lehibe ny anarana kasia tanana. Hita mihitsy ny mahazaza tsy mikatona lomalemy antony. Kay, marary mama. Neny tena maty. Marary. Fesatra be ny lohako izany. Ary eza izany. Aza mbola mihetsika be aloha. Aty amin'ny hopitaly ny Ndry. Hopitaly? Fa maninona ty naratra be Ndry sady tsy natsiaro tena dia netana taty. Tsy tadidiny Ndry ve izay nitranga taloha keliny eo? Nitranga? Ay, zay vao tadidiko. Madame Fara, i Neny natosiny tao anaty dalina
dia avy eo n'izay rano tamin'ny tapapirika ny lohako. Tsy fantatro tsara aloha izay tena nataony taminao, fa saika tratra ny fitsaram-bahoaka tamin'izany izy raha tsy nalaky tonga ampitandro ny filaminana nampitony ny manodidina. Fitsaram-bahoaka? Ka nisy nahitana izy namela anao izany. Dia aiza izy izany izao? Any amin'ny birao manam-pahefana. Aleo izy aloha mba hinana kely ihany. Amin'izay tonga saina fa efa tena tsy rariny intsony kosa. Jereo anie ianao hoe miditra hopitaly tsy fidiny noho ny adalany. Heveriny fa tany tsisy lalàna angamba ty. Ary ahoana nalalàna hoe iza izany nitondra taty? Manam-pahefana nitondra andry taty. Dia nalalako hoe taty ve indray? Ry zareo koa nampandrea. Hitany tao anatin'ny telefonina tao manko ny numéroako. Ny anarako tao amin'ny répertoirenao no nanosika azy iantso aho. Afa-baraka marina. Ilay mamiko no nataoko anarany tao. Aza manandry fa tsy mampaninona akory anie izany. Indrindrindra efa fantatro izao hoe ahoana ka? Tadidindray moa le Mélanie tantarako indray. Fototra ny fankalalatsika ve dia tsy ho tadidiko? Hitandroany maraina izy. Eny tsy hoe hita moa izany fa niverina tany amin'ireo ray aman-dreniny. Izany ve? Tsara kosa izany. Tena nao ahoana? Angatsy enjany. Efa nitoejaza hono izy tamin'ny fotoana nanerena azy anambady aka. Izay no nanosirany. Tany amin'ilay ray nijanany izy no nipetraka nandritra n'izay tsy nahitana azy izay. Anga? Efa teraka somatsara izy ihany. Ireo somrara hono izy roa dia angatatsodrano. Izay no nahatonga azy noty. Ndry izay izany ny anjarany men'Andriamanitra azoko. Izany tokoa kia. Ary toa jerenao tsara fa maninona? Mijery anao tokoa satria tsapako misy zavatra manitona ao anaty masonao. Saingy tsy teny aminao aho hoe izay no antony hipanjinako anao maharitra. Nazavaiko tamin'ireo ray aman-dreny Mélanie ny tantaranao. Misy zavatra tsy mampandry ny saina izay mantsy. Fa zavatra inona izany? Aleo rehefa salama tsara ianao miresaka an'izany tsika. Mba tiako fantatra fotsiny hoe tena fahendrena marina ve ny anaranao? Anarana anaty kopia io? Tsy azoko izany. Eny fahendrena no anarako. Tena anarako. Sy ny saina ny fitondran'Andriamanitra. Izay tokoa ilay hoe ny fihevitra sy mba fihevitrareo aimoka akambana izay sy Mélanie. Ary ilay olona manan-katao tokoa ireo tena ray aman-dreniko. Ireo atota taratasina tsipy madamy farana ilay neniny taizany nanamarina an'izany. Taratasina velan'ny zokony talohany nafatesany. Nazavainy tao anatin'izany taratasy izany fa tsy niteraka izy nefa naniry ny anany zanaka. Nipetraka tany ambanivohitra izy tamin'izany ka sendra nandehandeha tany an'ala no nahita zazakely no lalao rery. Tsy nahita olona niaraka tamin'io zaza io anefa izy. Ka teo no nisirinin'ny hevitra-dratsy tao an-dohany dia noentiny moa ilay zaza. Ary satria tsy mba nitomany mihitsy sady ny mora tezainy ilay zaza dia nomeny anarana hoe fahendrena. Sahabo roa taona hono aho tamin'izany. Natsangany io ramatoa io ho zanany aho. Ary noho ny fananany vola sy ny fahafantaran'olona dia vitany tsy nisy sakatsakana ny kopiako sy ny taratasin'ilay ny rehetra. Volana vitsy taty aoriana nefa narary mafy io ramatoa io. Ka voatery nametraka tamin'ny jandro mivavy dia madamy fary izany.
nanao an'ilay taratasy io izy ho fialantsiny amiko tamin'ny angalany azy ny tsy fahavitany mikarakara herinandro talohan'ny nahafatesany omenao ny taratasy raha sanatria misy fivadian-javatra ty aoriana. Nikadina tokoa ty ny fotoana ka eto ampelantanako ty ilay taratasy. Iarena kosa vao nitantarany momba tamin'ireo ray aman-dreniny Mélanie dia saron'izy ireo ny fahaverezanjanany tao anaty ala raha sendra nitsangatsangana izy efa mianaka 17 taona lasa. Tsy hita mihitsy io zazo iny efa nikarohana traizatraiza. Laha ny haiko n'izy ireo ka nampony-tena sisa azony atao. Rehefa nitantarany arena nefa izy ireo dia liana faratra na adiady. Tolagaga fotsiny avy eo nahita ny fitoviana amin'ny rahavavy. Dia izahay sy Mélanie izany, fa indrindrandrindra nahita ilay marika itovizana eo amin'ny lamosiny. Porofo manambara fa zaly izany amin'ny feritany ala fahiny. Tsy fahendrena velivelo ny nanarana nomeny zareo hafa aroka izany. Ny hafalian'ilay tena raiko nalalan'izany ho ianao. Manoatra no reny adala fala amin'ny tsy antony reny. Le reniko kosa ny gogogogo ny tomany. Rano masom-pifaliana. Mipetraka ty amin'ireo tena nahitako masandro aho izao. Ary sambatra eo anivon'ny ankohonako. Nitsoahako ny fitoriana amin'ny madama fara tamin'ny nandratrany aho, ka manohy ny fiainany sy misy ahy izy sy misy hoe azavadiny. Ilay noveriko raiko. Tsy mankahala azy ireny aho saingy izao no voasoratra dia samy manana ny fiainany izahay ankehitriny. Zara teo moa efa androany. Miditra aveo. Mandroso fa tsy midy io e. Toa mbola matory be ry tony e. Etsy aloha roako mitakolaka. Aingana dia arabaina. Tongava amin'ny ambony indrindra. Ao. Tsy azoko. Ka amin'ny folo maraina kosa very tony dia mbola tsy mifohy eto ihany a. Aiza moa no azo ninina? Fa misy inona e? Afaka bako toa. Tena marina ve? Eno a. Efa nijerena sy neninareo tamin'ny gazety teo. Sady ka mention très bien a. Somba manany any ary areny ty e. Lala. Zany ve dia ihany aniko e. Akipio no maso raha tsy matoky. Aza masosotra ry arena, inona ny tena marina? Akipio fotsiny aloha e. Aingana. Zay ahay. Dia sokafy amin'izay. To gazety. Gazety mirakitra ny valim-panadinana. Jereo amin'izay hoe manany ihany ave sa matotra. Andraso hoe. Oay. Tena io tokoa. Misaotra n'Andriamanitra fa afaka ihany aho. Tena mitera amin'ny fitondranao Fataony tomany roka izany e. Ranomasom-pifaliana ny ary arena. Mba nisy vokany ihany ny ezaka nataoko. Ny valy koa ny vavaka nasatratro. Oka izay ary fa azoko. Fa fotsiny aloha ny ranomaso dia mba endrika miramirana moa aseo fa fahasoavana anie izao e. Eny ary. Zay. Dia andao hiaraka mikidinany ambany aingana. Hijery fanomezana. Tena matotra ve? Lala. Fa oviana ihany ary vao inondry hoe matotra. Ary fa mino are andao amin'izay ary. Surprise! Iarena? Sy nampoziko. Ahoana?
tiandreny loatra sy naposiko fa misaotra betsaka iarena. eo indray Roxana mitomany foana kosa ve ka mampatsiahy an'ilay piano azoko tamin'ny faninanana natao madame Farakitay re dia izay indray mampirosaka ny ranomasoko eo. Efa io moa ny solony fa aza mitomany tsondry efa nahazo tsara tarehibe iarena. Tena misaotra era-poseratsaina be izay vitanao tamiko izay, sady nampiatrano ahy ianao, nampianatra koa nandritra ny fanalako fanadinana, mbola anao koa no nahitako n'ireo tena ray aman-dreniko. Izao dia mbola mifitiananao piano indray koa. Tena misaotra betsaka iarena. Tsy misy isaorana anky izany nataoko tampitiavana ireny rehetrarehetra ireny. Olazaiko amin'izay ve sa tsy? Toa matahotra zany. Maintenant moza meranga aleovakina ny resaka fa tsy afaka intsony ny ankina. Roxana. Ahoana sary arena? Ino zany clé ampiasaindry zany? Zany hoe tsy izay ireny tiako anontaniana ka. Tsy azoko fa ahoana? Ohatrany tsy tompony tenako mihitsy aho zany. Mijery an'i Roxana mipetraka alohan'ilay zava-maneno sy mandinika dia ohatra manofainay mifankaty sy milalao eny amoron-dranomasina zany. Ndray zany akanton'ny endriny raha vahan'ity volo lavany. Misongadina tsara ihany koa ny bikany ao anatin'ilay akanjo fitondra milomano mihaja isalorany. Mitoraka amin'ny fasika izy dia samboriko eto an-tratrako. Fampijery izay dia rafitra ny tsiky ny molony, molotra mampite hanoroka. Iarena? Loza marina noroako Roxana. Afa-baraka disomany nofo loatra koa neny na voay izy rarotina amin'izao rangany hanambarana azy. Roxana, niezaka nanafina ankehitra amin'izay ny fanerasarana izay tena tsy voaviko intsony ankehitriny. Marina dia tia ndraiky eny izay hevitry indray tsy maninona fa izay ny marina. Maniry ara-dalana amin'indry anatin'io avy rehetra ifanampy sy ifanohana isika raha sitraka ao. Tena marina ve izany Iarena? Roxana, tsy mandainga amin'izany indray Somba mity ny aliko melanie ety amin'ny endriko fotsiny ianao. Marina fa efa tianeny kambana tamin'indriny aho taloha saingy maivana mihoatra ny fitiavako anao izany fitiavana fahiny izany. Raha ny marina dia ny atsara tarehy no tena nahambabo ahy taminy. Fa taminao angeny nalala kokoa ny lanjan'ny zava-panahy. Ekeko hoe sahala ny endrikareo saingy ao aminao no nahafantarako ny atsara toetra, nahafantarako an'ilay fitiavana tena ny matesan'ny fanahiko hatramin'izay. Ianao ny fanamperana eo masoko. Roxana, minoa fa tena tiako ianao. Fa tiako raha fahendrena ihany ny antsoinao ahy. Fahendrena? Lasanao aneny foko Iarena, ny foko efa nifidy anao ho malalany. Efa fantatro. Tamin'ilay anarana tao amin'ny repertoirako ve? Eny, ilay mamiko. Izay no nataonao anarako tao. Mahazo manoroka indray amin'izay ve dia ahoana raha tratran'ny eny eo ka? Sitraka daholo, tiako be daholo nareo.
mahafinaritra ery mijery ny fahendrena ifandrombany reto mpakafy azy rehetra. Iza moa no nanapo hoe lasa mpihira malaza sady mpitendriko izany izy. Amin'izay tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany an-dafin'ny rika any. Saika voaveriny avokoa ny zava-maneno rehetra ankehitriny. Efa tonga olona ambony koa izy amin'ny mafilohan'ny orinasa lehibe tsy miankina azy. Nahazo doktora tamin'ny fitantanana mantsy ka avy dia nitendrendray ny mpitantana ny orinasany rehetra. Fahendrena na Roxane, ilay zanaka vavin'ny heritsaina sy ny fanantenana. Hita taratra amin'ny atono hoe minan'Andriamanitra izy ka tsy mba mananinonino. Vazotaona zao amin'ny rahanay ary iro zao miraharaha izay afaka volana vitsy. Variana be arena. Efa afaka mandeha amin'izay tsika. Mbola misy zavatra hojereko mantsy any am-piasana. Azafady fa tsy tonga saina mihitsy io. Aiza daholo ny ekipa? Efa nanaty fiarany daholo izay tokony hoany moa. Ny mpiambina koa efa nisy lasany savalalana aloha ao. Ay. Ianao ty variana tato anaty fiara tato fotsiny. Veloha amin'izay motera dia ndao mandeha ka. Ahoana rehetra fakafianao mbola mitandro zotra anaraka antsika reto? Mandra-pivoaka ny vavahady any ireo e. Allo? Ohatray. Efa tao anaty tomobile efa hivoaka mihitsy. Fa mpakafy sa olona inona izany e? Ay, andraso maiko azy mihitsy aloha. Misy olona mitokona iona aminao vetivety tony eo ambavahady eo sy ny mpiambina. Ty aloha raiso. Allo? Hoe ahoana? Ahoana tsony ny voahako amin'izao? Tsy manaiky mihitsy fa ny taloha fatratra? Maninona? Zany ve? Ok. Raha tsy mampaninina azy dia asevy niakatra amin'ny fara mitondra ekipa ao aoriana ao izy. Dia any an-trano miresaka amiko fa izay izao mbola ivilany am-piasana. Ok. Izay dia eto izy ny asanareo. Toerana nanaovana fampisehoana teo fa i madame Faraleny Teza ilay olona nolazainy mpiambina hoe nitokona eo amiko. Nasaiko niandra ato amin'ny biraoaka ato an-trano aloha mandra-piveriko avy aty am-piasana. Mba inona ry izany miresahan'izy io amiko? Aleo aloha hiditra dia hita eo. Fa raha mbola mitetiky ny anisy ratsy ahy eo kosa aloha dia hita aloha za. Manodidina ho lasa rotiny amiko daholo. Efa ianao izany olona te hiresaka amiko izany ry madame Fara? Ka ahoana? Inona hono ny vaovao? Ohatra fa manao ahoana aloha e? Mifona aminao re anako. Mifona aminao re izay fahendrena. Neny inona ary ty ataonao ty? Sanganao teo fa aza mandoaliko ohatr'izao ka? Dia mipetraha aloha. Efa nanenina tamina taona ianao re izay mivady fa mifona e. Mamela reny eloka e. Neny efa ela ny namela anareo e. Raha ny marina aza tsy nitana lahelo taminareo velively mihitsy aho. Fahendrena, sapanay daholo ny adisoanay. Efa tonga sainy izahay ankehitriny. Eny e, tsara rehefa tsapanareo ny tsy nety mba hitandremana ny amin'ny manaraka. Fa inona moa izany ny antony tena hitadavanao aho? Tsy izany mantsy fa gaga ihany aho hoe firy-taona izay tsy nisaina izay momba antsononareo. Fa zara za afaka tao aminareo dia nariana tanteraka. Tsy re anako, nitady anao foana izay saingy ianao netany ivelany foana 3 taona izay e. Ay fantatrareo hoe namita fianarana tany a. Malaza be teto ane izany e. Ianao raha teo moa mpanakanto fantadasa. Eny e, ka inona ary ilay tena hitadiavanao ahy e? Fahendrena, tsy sanatria akory manao havana raha misy patsa fa
tsy mahita olo-kafa afaka nampy anay ahy. Ianao sisa farafanantenako. La ny haiko tanteraka. Marary mafy mantsy ny rainao. Atray, hiaja mantsy. Marary mafy hoe. Foany insuffisance rénale izy anaka. Efa reraka tanteraka. Tsy maharaka tsony ny vola am-pelatananay nefa mila manao dialyse isan-kerinandro. Ny transo efa namidy. Ny tena boka nitrosan'olona sy ny banky. Ny vady tsy mety sitrana. Ampio fahendrena. Fa nahoana kosa ny tsy tady hevitra hampafantarana an'izany ianao e? Miankina manaina ange zany e? Andao hoe tijery aza sao ankehitriny izao. Ay ve mbola miresaka e? Tsy aiky teny fotsiny aho hoe miandry daholo ny ekipa amin'ny after. Dia sisany hoe nondrasany. Tena mifony ary Rena. Ialaotsiana amin'ny ankizy ao aloha ny tsy fahafahako. Tsy maintsy ho any amin'ny hôpitaly sao dia izao. Marary mafy mantsy ilay raiky ny taiza fahiny. Le nitaizanao? Ie. Inona moa nidiranao amin'izany? Ianao azany hoe efa... Siry Rena. Na nisy tokoa izany dia raiko ihany iny. Angamo lehibe ohatr'izao raha tsy nanaiky nandray ahy izy tsy madama Fara. Dia ahoana izany? Mahazo manao afotera miaraka amin'ny ankizy ianao. Fa izaho sy neny aloha dia ho any amin'ny hôpitaly vetivety. Ahoana koa ilay no amelako anao rery any? Amenatra an'ireo ve moa ny andasaka ny ainao any? Iza no mahita na vika fotsiny izao. Andao re miaraka e. Dia arabaina tonga sora izy mianaka. Arabaina koa tsy maty fo amanaina re. Misaotra indrindra malalako a. Misaotra sery Rena. Dia ho lasa amin'izay ny ratsy rehetra. Tsy efa miforma tsara kosa nareo zao. Efa ny herintaona ny izay ny vita ny fanditiny. Fa ny andro stabila tsara fotsiny vao no teto Madagasikara. Ahoana moa ny tsy ho salama? Zany tokoa. Eny e, misaotra an'Andriamanitra aloha tena mba efa salama tsara ka. Fa dia tena mbola mamerina ny fisaorana anareo roa kely sy ireo ray aman-dreny niteraka anao ry fahendrena. Sa raoko sanina ny tianao. Eny e, misaotra tamin'ny fanampiana nataonareo e. Raha tsy nisy ianareo efa tena tsy namavelona tsony Dina moa fa ianao ana. Na dia teo aza ny abibina vitako taminao dia fonao any ny ray anao anankiray. Hosolon'ny azy tsy maintsy nesorina satria fotokin sigaran'ny foako. Tsy vitany hoe nandany vola be tamika anao fa mbola nataonao sorona koa ny tenanao. Raha tsy nisy anao nanolotra tsitrapony voanao dia tsy vita ny greffage de rein natao tamiko tany ivelany. Nataoko hatramin'ny mariazonao izay tokony natao tamin'ny taona lasa misy ho famonjena. Ombako manana izany fisaorana izany ry zareo a. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fity anareo. Mpanompo tsy mahasoa izay reto a. Izay tokony nataona ihany nataonay. Daoka izay ty fisaorana lava reny ity moa e. Efa fiainam-baovao zao natrehantsika mianakavy kely. Roxana manaraka fa tsy fahendreny izany. Efa vadiko ianao zao dia izay tiako iantsonanao. Falibeka izaho amin'izao mariatsika izao a. Sady mahatsiaro an'ilay fotoana voalohany nahitako anao ihany koa no. Mbola tsy miovondre. Mbola akanjo tsara foana. Mbola fahendrena foany. Za koa ny malala mba faly. Zany? Fa tadidinao ve hoe melaniny nafantaranao ato amin'izany? Si, ndrikoa. Fomba nampiona an'Andriamanitra antsika fotsiny ireny fa aza manao izay mahasosotra eo. Jereo indreny miara-madida da sy neny. Ary eo nitaizandreny. Dia melanisy ny vadiny ihany koa. Dia isika tompon-danonana indray no mipetraka fotsiny eto. Hoe, ao ary raisiko ny tananao dia tsangana fa handiako isika. Jereo,
rehetrarehetrarehetrana hoe mahasambarako ianao dia efaresina matafa. Awazany manginangana ny zanakineny a. Aizy dady? Iny dady ataovy baibay dady angana fandeha hiasa. Babay dady. Ndry le sombiny haiko hoe mikopakopa tanana ny areny eto am-baravarakely izy falery mandinika ny lalana ny lalovako sady mijery an'ilay zanako dia tadidiko ilay hoe na dia kely indrindra zany ny andohanao dia ho lehibe indrindra kosa ny havaranao. Dia hiteny fotsiny aho hoe mila manana faharetana sy fanantenana, finoana ary fiezahana eo amin'ny fiainana dia milamina ny zavatra rehetra. Mety tsy araka ny eritreretina ny zavatra hitranga nefa apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainana sy ny faniriana dia ho sambatra ianao. Tsy maintsy misedra olana saingy tsaroa fa Kristy Jesosy dia eo anilantsika mandrakariva, manampy antsika sy mamaha ireny olana rehetra ireny izy. Mahaiza koa mankasitraka n'izay mitranga rehetra ary tsaroa fa alahatra sika fa tsy mpandahatra ary aroty ny andro azo anaova-tsoa, fa indrindra koa aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homenanao ny satro-boninahitry ny fiainana. Record FM nanolotra anao teo mahatoky. Nosoratany voninkazo ary mampionona Ilaina zoto ary vono ary liva no nanome aina ny tantara. nandray feo sy hinana totosa miaro fy.